Fiarahantsika ilaina ary no ny nanomezany antsika andro vaovao indray amin'izao voalohany volana marsa 2024 izao anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada na ianao eto Tanindrazana na ianao any ampitan-dranomasina dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao amin'ity fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ity. Akoatra an'izay dia isaorana ihany koa ianareo izay manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera maro samihafa satria fantatray fa rehefa manaraka amin'ny tambajotra serasera ianareo dia na eny amin'ny toerana isan-karazany eny any anaty fiara sy ny rehetrarehetra eny dia afaka manaraka an'izany ka ny firariana dia ny hoe mba samy ahita soa isika azo izay afaka ho raisina ao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izany mazava loatra raha anao amin'ny alalan'ny Radio Mada, lahanao amin'ny alalan'ny fahitalavitra MPS, lahanao amin'ny alalan'ny MPS Radio ihany koa izany fandarana izany. Isaorana ny teknisianina marobe eto amin'ny station zany sy misandrahaka manerana ny Madagasikara satria maro ireo station MPS miparitaka manerana ny Madagasikara manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa izy ireny ary dia fantatra ny atao hoe fiarahana miasa, fiarahana manonja amin'ity raharaha ity satria aim-pirenena ny resaka eto fiainan'ny Malagasy, fiainan'ny Madagasikara no resahana. Izay no ela tompolasy tompoko vavy fa anomboantsika azy aloha dia tsy adinoantsika ny mankahery an'ireo havana any Ukraine any, teratany Malagasy, misy teratany Malagasy any ary dia zay malagasy antsika iray vatsy, iray aina ka dia mankahery an'izy ireny isika manoloana ny zera-bomba sy ny fikorontanana misafotofoto be ny raharahany amin'izao fotoana izao ary mitsoaka mandositra ny olona miala an'ireny tanàna izay idiran'ny Rosiana ireny izany eo ny zera-bomba sy ny sisa ny sakafo ifanjevona ary dia enjana be ny zavatra miseho any amin'izao fotoana izao. Mbola iverenantsika ny momba an'io satria misy fiantraikany amin'ny resaka iraisam-pirenena izy io ary misy fiantraikany amin'ny diplomasia aty Madagasikara izany raha ny Ukraine izany. Dikan'izany dia ny hoe so ny sasatsasa mieritreritra hoe tsisy dikany io, tsisy fiantraikany aty Madagasikara, misy io na amin'ny resaka diplomasia zao dia fa misy ifandraisany satria ny firenena malagasy zany zao amin'izao fotoana izao rehefa tena jerena mahitsy amin'ity raharaha ny Ukraine ity dia lasa eo anelanelany eo ary ny tena manahirana dia isika firenena sahirana sy firenena faran'izay mahantra eto ambonin'ny tany kanefa tsy afaka miala ao anivon'ilay antsoina hoe communauté ngezabe maneran-tany izany indrindrandrindra eo ny lafin'ny diplomasia fa eo indrindra ny amin'ny lafin'ny toe-karena. Dikan'izany dia ilaina zany le hoe mialatsiny amin'le fiteny ohatran'ny fangarongaro migere crise, ilaina izay ary tena mila fahaizana izay fa tsy vita amin'ny fisehosehoana fotsiny, tsy vita hoe zesta eto sy aroa satria mipotra ny toe-javatra izatsy na izaroa dia ianao zany tsy maintsy migere an'izay satria misy fiantraikany io. Mbola idirantsika eo moa zany ny atao hoe famakafakana sy ny analizy isan-karazany fa mialohan'ny tena iresahantsika an'izay dia ny raharaha eto toerana tsy azo adinoana fa tsy maintsy resahana. Inona zany zao mafampana? Io ndray zany zao fa miverina indray ilay fitakiana eto sy aroa. Fitakiana amin'ny resaboly io ary izay foana ilay izy. Tamin'ny taona 2024 iny dia sesesa ny fitakiam-bola. Ireo orinasa tsy miankina hoe nanamboatra lalana marobe zareo dia nitako vola. Dia aveo moa dia hoe hojerena momba an'ireo mbola isy aloha ny fanadihadiana hoe iza marina ny tena nahavita sy ny sisa. Iny aloha zany dia fa fanamarihana be dia be no nataon'ny olona hoe rehefa anao asa zany eny fantatra hatrany voalohany hoe reto dia teoriana lasa ohatran'izay le resaka fitakiam-bola iny. Andeha koa ny teny amin'ny CCST tamin'ny heritaona omeo ny zoanay ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra dia nandeha ny resaka Covid dia io izy io fa mitako ny volany
eo anivon'ireo mpiasa zany amin'ireny CTC ireny tako ny volany. Ary le izy tsy vitany hoe fitakiana fotsiny fa misy fepetra. Lasa ny mpitaky zany zao no mametraka fepetra ho an'ny mpitondra fanjakana rehefa tsy aloha ny volanay dia zao dia inona zany zao ny efarany ho takiana isan'andro io resaka volanay io satria tena mafy ny mahazo anaiky io ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany ary le fiatrehana n'le Covid tena raharaha be. Firy moa zany zao ny mpiasa izay mikarakara ny olona, mikarakara ny mpiray tanindrazana amin'ireny centre ireny no tratra an'le aretina nefa le izy tsy maintsy atao satria fikarakarana ny mpiray tanindrazana, ianao ihany koa paramedy, dokotera ao anatin'ilay asa zany. Fa zao vao niainga mihitsy io resaka Covid io niditra teto Madagasikara dia efa nandeha ny fitenenana maro samihafa ary rariny sy hitsiny tokoa zany fitenenana zany hoe io ne tsy hatretrehana fahatany fa ireo paramedy sy dokotera dia mba arovy izy ireny, arovy mba tena hoe manana ny fiarovana tena faran'izay zokony mihitsy araka ny fitenenana zany amin'ilay resaka fampitaovana io fa ankoatran'izay ihany koa amin'ny maha olombelona fotoana ny lany ao, aina no atotonao, ny herinao rehetrarehetra atotonao amin'ny fikarakarana ny mpiray tanindrazana zany amin'ny reny centre ireny dia mazava loatra misy vola le izy ka le izy tsy hoe filambotsiary raha ny tenenindry zareo teneniny reto mpiasa ny CTC zany zay manao fitakiany reto tsy hoe filambotsiary fa volandry zareo no takiana. Raha ny fantatra zany zao dia mbola misy atao hoe arere zany tsy voalohan'ny fanjakana amin'ny izy ireo zany satria tany amin'ny faraparany taona 2024 tany izy ireo zany no nandray karama afara. Na izany na tsy zany anefa dia misy amin'ireo mpiasa enivon'ireny CTC ireny zany no miezaka aloha manao ny asany mikarakara an'ireo tratran'ny Covid zany dia izay zany le toetra raha. Dia raha jerentsika kely zany ny tontolon'izay resaka izay dia tonga dia mipetraka fanontaniana hoe fanakaiza ny vola, verina indray le resa-bola eto, fanakaiza ny vola. Matoa zany misy vola tsy voaloha dia misy zavatra tsy milamina ao zany, misy tsy mety ao dia le izy ve tompoko andrasana foana hoe anao fihetsiketsehana ny etsy, anao fitakiana zay vao mandeha ny fanazavana hoe sy ny hetsika isan-karazany hoe zao zany no amahana azy. Tsy tokony izay mihitsy no fipetraky ny raharaha satria raha hoe mahay mitatana ianao zany dia efa mipetrapetraka daholo ny ireny zavatra ireny ary le fandoavam-bola dia aloha ara-potoana. Zay le izy satria olombelona ireo olon'ireo, olombelona toy ny olombelona rehetra ary le asandry zareo tena asa saripady satria tandremo tsara fa le Covid ane aretina mahafaty fa tsy hoe aretina ohatrany hoe atao hoe maivamaivana. Io koa moa arakaraka ny toetena, misy ny matohatra, misy ny tonga dia malazo, dia rehefa tena malazo dia tena reraka dia maty. Zay no fandehan'le raharaha ka le asan'ireny paramedy sy dokotera ireny miatrika an'ity aretin'ity na any amin'ny privé ary dia tena saripady satria andeha atao hoe raha zay ny ilazana azy hoe varitraina mihitsy anie ireny olona ireny amin'ny fikarakarana an'ireo marary, fikarakarana ny mpiray tanindrazana. Raha misy zany ny priorité amin'ny priorité ankoatra n'ireo hoe fikarakarana amin'ny marary dia ireo dokotera sy paramedy ireo zany no tena hoe mila jerena tena hoe atao zay ahafahana miaro azy sy mikarakara an'zareo ireny. Ka raha tonga izao fitakiana izao dia manahirana mieritreritra azy, manahirana no mieritreritra azy satria tena hoe
tsy arakarak'izay nampanantenaina ilay arara ary etsy-andaniny koa anefa dia samina eno ny rehetrarehetra fa hoe nisy vola be ohatran'izao ony hiatrehana n'le covid-19 dia io zany zao lasa misy fanadiadiana hoe ahoana ny tena fandehan'io nandeha any amin'ny makaiza sinsisa ka ny olona maheno volako hoe misy an'izao dia manantena izy zany ny aminy hoe mahazo ny avalikasa sara ny ao anatin'izay fa misy arerela izy tsy voaloha araka ny tokony izy dia mitranga itony fitakiana ataony enivon'ny mpiasa sy izay hoe manao ny fikarakarana zany eny amindrivony reny CTC ireny zany tsy zay ihany fa raha ny maraina teo zany zao vaovao eny de hoe efa raikitra indray ny inona ny fanakanan-dalana sy ny doripne eny votovorony eny indray inona koa fitakiana koa io ary le izy raha mpianatra eny votovorona zany no tonga amin'izany sehatra zany dia mazava loatra fa misy zavatra takiny ao, misy zavatra tsy milamina ao ary akoatran'izay raha ny hoe fampalalana ny vaovao zany tedy sy terozy dia hoe nisy fampanantenana amin'ny resaka hoe asiana central de hoe mba hamahana ny resaka jiro sinsisa fanaovana bloky resaka fotodrafitrasa zany tiano tenenina amin'izany eny amin'io toerana fampianarana ambony eny votovorona io dia samy nandray an'izany ireo mpianatra ny zava-nisy anefa de raha hoe ny resaka jiro zany zao de mbola problema be de mianatra ao anaty maizina de sahirana ilay mpianatra dia eo ihany koa ny amin'ny hoe vatsym-pianarana 4 mois efa-bolana tsy mbola voarainy izy ireo hatramin'ny zao zany ka mahatonga an'izay fihetsehana etsy izay le izy zavatra tokony tsy olana mihitsy raha miresaka fitantanana fa matoa zany tonga amin'ny sehatra ohatran'izany dia resaka tsy fahaiza mitatana daholo no mahatonga an'izay mbola misy resa-bola ihany koa zay ary rehefa nantahiny mpanao gazety moa zany ireo mpianatra teny votovorona tamin'ny fanadiadiana de hoe nenay zoanay no takinay fa zay tsy mila voatsiary mpanao gazety ny MBS moa zany zao maraina eo fa lasa andro zalahy zany nanao ny taty baovao satria ilaina no mahita maso mihitsy fa ialana amin'ity le resaka eny amin'ny sistosity ihany koa tsy mety io fa tsy maintsy jerena eny fotony zany ny zava-misy fa io moa zany efa hatramin'ny omalina efa niketriketrika izany resaka zany mbola resa-bola ihany ilay raharaha akoatrany hoe zavatra hafa de fitakiana resaka vola de hoe makaiza ary ty vola eto amin'ity fireneny ity makaiza ny vola eto amin'ity fireneny ity ampiasaina araka ny tokony ho izy ve sa ahoana no fandehana fanontaniana lehibe zay ary fanontaniana mila valiny ilay izy rehefa mitranga moa zany ny fihetsehana takan'izao na ny eny anivon'ny eny amin'ny CTC na ny mpianatra eny amin'ny fampianarana ambony toy ny eny votovorona dia mbia ao an-tsaina foana ny amin'ny resaka hoe santionany reny amin'ny resaka fitantanana eto amin'ny firenena zavatra tsy tokony hisy olana mihitsy zany zavatra karaman'ny mpiasan'ny CTC ve de tsy voaloha ny ary amin'ny bourse mpianatra eny votovorona ve de tsy voaloha ary magaga fa ny ao votovorona ao zany matetika ohatran'ny hitrangan-javatra tahaka an'izay foana kanefa moa zanaka malagasy ireo de rehefa mandeha indray zao le fihetsiketsehana de tsy maintsy isindray ny fifandonana ny mpitandron'ny filaminana ny mpitandron'ny filaminana irahana izy anao ny resaka hoe sécurité de maninona na mpitandron'ny filaminana na ny mpianatra izay manao fihetsiketsehana de samy malagasy ireo any eny le izy samy malagasy ireo de rehefa samy malagasy dia zany hoe ny aty anivo ny fiarahamonina zany lasa mifandona fa ilay fahamana an'le problema tsy eo fa aty ananonanina aty ambonimbony ety ny fahamana an'le izy dia izay zany mila atao hoe jerena ny momba an'izay fa ohatra izay foana no mitranga eto amin'ity Madagasikara ity resaka tsy fipetrahana tsara amin'ny hoe fitantanana ilay raharaha dia eo amin'izay ary resaka vola mpianatra eny votovorona raha tsy voaloha resaka volan'ny mpiasa eo anivon'ny CTCR tsy voava
fa mbola misy vary mangatsika, mbola misy arere. Zany atao hoe olana, tsy hoe manamaivana fa mbola atao hoe olana, atao hoe mbola ao anatin'ny be deaibe zavatra zany. De aizany vovokaitsika hiatrika an'ilay resaka fiatrehana ny resaka diplomasia maneran-tany ty crise be any Ukraine ty, izay misy fiatraikany aty amintsika izay raharaha izay. Ny eto tsy vita nefa tsika atsy mbola sepotra ihany koa manoloana n'ilay toetra raha, satria maninona ny tandrefana zany zao, ny tandrefana dia mitaky amin'ny Madagasikara hoe tokony hanana position mazava ny firenena malagasy. Io moa zany hoe firenena malagasy ny resaka fa mety efa any amin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara io manoloana n'ity toetra raha ny Ukraine ty, ary efa nresahana teto omaly de io izy io Russie etsy miara-miasa amintsika, izay midaroka ny any Ukraine. Misy ambasady ny Russie eto, ny etsy akilany etsy ny vondrony Europeana zay miaraka amin'ny Amerikanina indrindrindrindra dia mazava ny position zany fa de hoe manohatra an'io fihetsiky ny Rosianina io. De io zany le malagasy eo anelanelany eo amin'izao fotoana izao, ary de io moa zany mbola hidirantsika lalina kely rehefa avy eo resantsika ihany koa ny zava-misy momba ny izay. Fa efa eto ifaniry Razafy Manatany de miarahaba amin'ny faniry, dia isy ihany koa ny mpisehatra manaraka rehefa avy eo ny député Solofery Rabekijana vita tamin'ny alalan'Tika Madagasikara tany Amparafaravola, district any Amparafaravola, manana olazainy izy rehefa avy eo zany amin'ny fotoana zay iakarany eto amin'ny plateau, fa dia miarahaba amin'ny faniry aloha. Miarabanao Rina, de miaraba an'ireo teknisiantsika marobe zay mampita ny sary sy ny feo. Miaraba ny namana mpiara-miasa amin'ny radio Maday ihany koa satria ireo tsy adinontsika ireo de miaraba ny mpanaraka ny MBS rehetra ny faritra zay manaraka antsika ary mameny sosikevitra marobe satria mahazo antso tsika avy any amin'ny faritra Rina ny amin'ny fizotra ny fanarahana antsika zany. Ambanja no somary mbola misy kely zany ny fandaminana sy fanamboarana ndray zany amin'izao fotoana izao de tsy mahazo kely ambanja zany ny iny afaritra tsy miny de fa saiky mahazo atsika ny aty avaratra de fa saiky mahazo atsika ny atsinana, ny avaratra moa zay teneniko zay ny any ambanja zany. Mirasure ihany zany tsika ny any amin'ireo toerana rehetrarehetra zay mandray atsika Rina fa eto aloha zany de anaovana kokoa daholo tsika rehetrarehetra any amin'ny sehatra ifankahitantsika any. Enao moa kisaka kely andamina ny fandraisana ny député Rabekijana rehefa avy eo zany ny tenako iresaka lafinjavatra efa ieniko ihany ny fomba ny tantarany Rina n'ilay zava-misy amin'ny akabeany amin'le fihetsiketsehana samy hafa eto de hitantsika ny fivoarana moa satria raro ny olona raha hitaky ny vola satria dia voamarina tao anatin'ny fanazavan'ny Cour des comptes ny amin'ny hoe tokony isy vola zay tokony andeha araka ny tokony isy. Iny moa vaky voalohany, vaky faharoa ary ny atrehana amin'izao farany zao de mbola hady hevitra kelikely izy fa ny vaovao efa natsidiky Rina teo ihany dia andatsaka sary vetivetika aloha zany tsika satria tsika koa moa miaina amin'izay hoe zava-misy mafampana izay mbola iverina eo ihany Rina fa aza matahotra tsika miaraka amin'ny député Rabekijana fa anangonareo vaovao samy hafa ihany koa izy député Rabekijana sy anao fandaminana. Anaraka vaovao kely tsika zany satria dia mitokona ampianatra ho isika ny area vodivorona ery eny Ankura zany dia raha tsika araka zao hitantsika amin'ny sary zao, sika zay manaraka ny fahitalavitra, ny Facebook, ny YouTube mivatana zany de mahita an'izao fihetsiketsehana fivoahan'ny mpianatra eny vodivorona izao. Ny mpanao gazety moa zany nambarany namako Rina teo de efa eny atoerana manao ny findratram-baovao samy hafa zany fa dia manana takiny ny mpianatra akoatra ny resaka délestage ny raharaha-bola dia mijoro izy ireo ny amin'ny tena fandroana ny fampianarana zany arak'izay efa nitakiny izy ireo hatramin'izay. Isaorina ny mpanao gazety, ny teknisiana zay miara-miasa amintsika zay mandatsaka ny vaovao araky ny fivoarany zava-misy eto anivon'ny firenena izany fa tsy azo ditsika tsy ho resahana mihitsy ny zava-misy any ivelany any de ho resahantsika ny zava-misy any ivelany any de inona ho sika fa ndrarahany Ukraine sy Russie zany satria miazakazaka de miazakazaka ary le fiazakazany raha zay de tonga eto Madagasikara
de voanaheno an'iny ny sasany de niantso antarybe hoe io ary le nilazainy lisany fa de mandeha arak'io le izy de inona moa zany le izy fa de manao lobby inona reo accord diplomatika zay eto Madagasikara avy any am'ireo firenena zany zay miaraka manohana ny Ukraine zany fa omaly ihany koa de manao lobby inona ihany koa ny ambassade ny fédération ny Russie zay ny anaran'ilay firenena io fédération ny Russie zany tonga teny amin'ny MAE zany amin'ilay hoe ahoana ny mety opposition Madagasikara de itsika aloha zany tsy tentsony hoe inona ny position Madagasikara fa de asakasaky ny mpitondra zany hoe mahalala ny andraikiny sy ny zavatra tokony ho resahany ve izy fa velantsika satria efa betsaka ny zavatra resahany omaly fa iresaka kely amin'io ihany tsika ny amin'ny lafiny ara-diplomatika zany maninona ny manao lobby inona ny les deux pôles zany le manohitra zany le mifanohitra zany lay avy aty amin'ilay côté tandrefana sy tatsinanana zany de ho resahantsika eo zay rehefa avy eo zany fa akoatran'izay de resaka ny mahakasika ny tontolo mpifidianana antsika satria nisy fanambarana avoaka ny seny io maly ny farina omaly zany lay lista ty anivon'ny district fa 7 volana febroary mino fa mbola hanazava izany ihany koa ny député Solofer Rabekijana rehefa avy eo mikasika ity tontolo mpifidianana ity satria de niakatra teo amin'ny ray faingo raiky am'y 900 hoy ny seny ny tahan'ireo ao anatin'izay fisoratana anarana izay zany de hitantsika hitondrantsika fa makavakana sy efa nadiadiny zany ity resaka concertation nationale ity koa de ho resahantsika satria raha ny vaovao aty Afrika dia miatrika ny dialogue national omaly zareo Comoriana dialogue national na de efa filoha ara iazali any Comore dia mametraka ary ny ainy ny feom-panohatra izy dia misy ny dialogue national am'izao fotoan'izao mba hanomanana lay fifidianana zay tena isin'izay inclusivité zay sy mba isin'izay apaisement zay raha misy ny fomba de miezaka hitady an'le feo le fanambarana nataon'le filoha Comoriana Azali fa tena tsy mifanahtsahana mihitsy ny amin'ny souci ny situation eto Madagasikara ny zavatra anambara eo amin'ny fitondrany filoham-pirenena io tompoko Comore zay avy niatrika ny kanina tamin'ity 2024 ity fa rehefa nangataka ny force rehetrarehetra politika ny société civile tamin'ny Comore ataovy lay dialogue national fa be da be ny zavatra tsy milamina satria avy nanao coup d'état koa ry Azali ary miatrika hiatrika fifidianana tsy ela de mahatsapa hoe tsy sefitra fandao ara hoalamina le firenena i Burkina Faso dia vo avy nahavita ihany koa ny concertation nationale zany de zay rehetrarehetra zay ho resahantsika rehefa avy eo Burkina Faso vo tsela no nisy koa an'izay coup d'état zay ary mba ahafahana mametraka lafin-javatra samihafa indrindra ny fomba hikarakarana ny fifidianana afaka 3 taona sy ny fomba handaminana ny firenena dia concertation nationale ary mbola ho avy any amin'le assise nationale ary zareo Burkina be de ho resahantsika eo zany maninona moa tsika avy aty amin'ny fanoherina no mitaky an'izay concertation nationale zay de mahafantatra hoe izany dia passage obligé zany tsy azo iodovirana zany lalana tsy maintsy ale zany rehefa tratrana situation de crise ohatran'izao ny firenena anankiray de nakatsika ohatra ny zavamisy any Burkina Faso nakatsika ohatra ny zavamisy any Comore zany ka ho ataotsika fanadiadiny zay rehefa avy eo satria mbola hiezaka hitady ny feon'ny Azaliny tenako rehefa avy eo le filoha Comoriana mba hoenitsika tsara zany ny zavatra zay andresany atao anatin'izay raha ohatra moa hita le izy fa mbola ketriketrika kely zany miaraka namana technician rehefa avy eo tamin'ilay fivoriana omaly zany satria misy teny zay tena goavambe manana sosingeza be ny Comoriana zany de mitovy mihitsy amin'ny zavamisy ety amintsika hoe ny firenena kely ohatran'io Comore io Grande Comore io ara de mahatsapa an'izany ndao andamina firenena maika moa fa ngeza be ohatran'izao Madagasikara zao de mba tsara ihany no mitondra an'izany adevitra zany fa ny zavamisy any Russie zany am'izao fotoan'izao andro fahenina amin'ny 10 latsaka 5 zao de amin'ny 10 latsaka 5 mihitsy any Moscou am'izao fotoan'izao de mielanelana adiny ray satria mitovy rehefa rahantsika le temps universel iny zany lay ora iraisam-pirenena avy any Greenwich iny dia mitovy lera any Russie zany amin'ny Moscou isika eto Madagasikara dia taradiny ray ny any Ukraine ny any Kiev am'izao zany any Ukraine zany dia amin'ny 7 latsaka 5
ao a Moscou amin'ny folo latsaka 10 mitovy lera amintsika mihitsiny zany de mandeha ny ady andro fahenina zany zao rina mandeha ny ady am'izao fotoana zao fa eo ampandehanan'ny ady ihany koa de mirarakopaka ny rarakopana ny fanemelohana any Russie sy ny fanohanan'ireo firenena samihafa any Ukraine zany eo le zava-misy am'izao fotoana zao de raha ny fivoarany vaovao maly itsika de ny ala teto hoe misy ny pour parler zany na fifampiresahana zany eo amin'ny rotota de mbola délégation aloha de jerevo tsara mifirafitra le délégation ny any ukrainiana dia ny ministry ny fiarovam-pireneny endry zareo no mitarika an'le délégation ny any Rosiana de ministry ny kolotsaina mitarika an'le délégation dia tany Belarus no nanaovana an'izay feonan'izay ny filoha Zelensky moa zany de niteny an'le hoe alao amina terrain neutre no anaovana an'le fifampiresahana raha ohatra ka hanao déplacement tena firety moa zany délégation avy amin'ny andany sy ny ankilany dia nanaiky le hoe any Belarus nanaovana an'le fionana zany tsisy neninina tapaka atao ataontsika hoe teo amin'ny adiny ray sasany na adiny roa teo zay fionan'izay fa tsisy neninina tapaka atao zany fa mbola samy resaka any am'ireo filohany sy ireo mpitarika samy hafa zany reo délégation ireo zany dia ny Russie indray no ametraka ny fotoana ionana rehefa aveo zany amin'ny lafiny ara-diplomatika sy ny resaka marchandage sy ny resaka stratégie misy dikany daholo zany hoe izay indray no ametraka ny fepetra ionana indray rehefa aveo dikan'izay aloha créeny aloha le ady satria raha ny vaovao dia mitanjotra moramora efa manomboka mitazana any Kiev zany any amin'ny 90 kilometatra no misy an'ireo fiarabe zay any Rosiana am'izao fotoana izao de ireo fiarabe ireo zany mitanjotra zay mieritreritra fa hiditra any Kiev zany fa misy tanànanay aza Karavika zay no efa nidiran'izy ireo zany de io tanàna io zany no efa ifarana miezaka manosika zany ao anatin'ny andro maizina de mahatosika ny tafika ukrainiana satria haindrareo moa zany ny topo an-tanàna rehetrarehetra fa ao anatin'ny andro mazava indray lay Rosiana no manao an'lay fanosehana miditra an'le tanàna zany de efa mandeha zany lay fitotonana bomba maro samihafa lay fanjerana fiaramanidina na ho an'ny andany na ho an'ny ankilany de raha ho an'ny vaovao an'ny BBC mo farany teo zany dia maromaro ireo fiaramanidina Rosiana zay lavo ny tafika ukrainiana zany ary misy babo